Tain'ny Jesosy pasteur. Tain'ny Jesosy ahoana ny ianao izay? Za pasteur mangatabavaka fa tena kizitina foana, mora sositra, mpiady aman'olona, tsy ao an-trano tsy any ivelany a. Rehetrarehetra tena ratsy saina be a, tena mila hoentina am-bavaka. Ovaina ny toetsaina ratsy fa tsy hoentina am-bavaka. Faly miarabanao tonga sondray tao mifandarana ny Antanyrandro ro anarazanakoto miaraka aminao. Ovaina ny toetsaina ratsy fa tsy hoentina am-bavaka. Nataon'ny kristianina manokana moa ty fandarana androany ty a, na tanora ianao a, na mety hoe efa olon-dehibe ihany koa fa kristianina dia natao anao zany ty fandarana ty. Sika malagasy moa raha hoe jerena zany hono sur papier anaty sondage dia 85% malagasy moa zany kristianina daholo. Fa ny kristianina resahako eto sy kristianina le sur papier fa le kristianina efa tena nateraka indray efa nandray an' Jesosy le tena te hiova amin'ny fisainany. Matetika manko misy milaza fa kristianina fa tsy te hiova amin'ny fisainany dia afaka tsy jerenao aloha ty fandaharany ty. Ie, ovaina ny toetsaina ratsy. Arak'izay hoe ho an'olona efa nateraka indray olona efa tena nandray an' Jesosy zany no resahako eto. Ny atao hoe nateraka indray moa zany dia nateraky ny rano sy ny fanahy. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe Jaona 3:7-5 hoe ho Jesosy tamin'ny lazaiko aminareo fa raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona iray dia tsy afaka andova ny fanjakany lanitra. Zany hoe efa nateraky ny rano sy ny fanahy ianao fa tsy mbola nety niova ny sainao dia natao anao ty fandaharana ty. Misy fandaharana mahakasika an'izay tianao alalina bebe kokoa mahakasika an'izay hitanao eto le izy dia afaka jerenao ato amin'ny MCTV ihany moa ahafantaranao bebe kokoa an'izay fa maharingana ny tsy fahalalana. Ovaina ny toetsaina ratsy. Ozy ny ten'Andriamanitra ro manana toko 12:2 hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina ozy izy ny ten'Andriamanitra. Tsika tsinona rehefa nateraka indray dia le fanahintsika nateraka indray. Zany hoe ny fanahiko zany rehefa nandray an' Jesosy dia natao batisa dia iny niova tao anatiko tao fa tsy hoe akory hoe lasa niova be, lasa lava be na lasa fokely na lasa hoe fotsy be na lasa hoe tsy haiko, tsy le zavatra hito zany no hita fa fanahiko niova. Dia araka ny ten'Andriamanitra koa hoe lasa olom-baovao hoe le olom-baovao tsinona hoe efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao ireo izy ny ten'Andriamanitra. Koritiana toko 5:7-7 misy an'izay. Dia rehefa lasa olom-baovao ianao tsika olombelona tsinona corps, âme, esprit. Le esprit atsika iny zany efa niova alohany fa eo amin'le saina amin'izay no hoe ahoana amin'izay manova an'ity saiko ty. Ozy ny ten'Andriamanitra miova amin'ny fanavaozana ny saina. Zany hoe Andriamanitra zany mandidy atsika hoe miova miankina amiko, miankina aminao le fiovan'le saintsika. Tsy hoe akory hoe ametro tanana pasteur na mba hoe toam-bavaka pasteur fa tena ratsy saina be, tena mbola mandainga, mbola mpimamo, mbola mialina, mbola mpiady aman'olona karazany be dia be. Galatiana toko 5:5-20 ka hatramin'ny 1:20 mitanisan'ireo karazana toetra ratsy ireo zay mety hoe anananao. Ny olona rehetra moa zany dia manana toetra ratsy daholo. Vao maika izy raha miteny hoe za tsy manana toetra ratsy zany dia efa toetra ratsy izay. Satria mandaingako ny olona nge ny olombelona rehefa voateraka dia efa nisy an'le péché iny tao anatiny fa rehefa nateraka indray izy dia aveo izay vao niova. Dia io ary moa tsika mbola hoe iova amin'ny fomba fisainana ny amin'ny toetsaina ratsy dia rehefa renouvelena zany le intelligence anao, rehefa ovainao le izy fanahy masina le ao anatinao tsinona manampy anao ny amin'izay. Dia manampy anao fanahy masina manoro anao izy. Ny asan'ny fanahy masina tsinona mampianatra izy. Hitanao ohatra ny hoe mpampianatra any am-pianarana zao dia manoro hoe ohatra zao avy ny reto ny formule dia reto ny ligne arahana mba ahafahanareo mahatafavoaka manala examen ianao BBC, bac, karazana examen amin'izay toerana misy anao any moa zany dia fa tsy hoe le mpampianatra ny andehanao an'le examen eo anao. Dia ohatr'izay koa ny fanahy masina manoro izy fa ny anjarantsika ny mankatoa. Ny fanahy masina ozy izy dia hitarika anareo amin'ny marina rehetra. Jaona toko 5:7-7 dia izy zany manampy anao. Tsy midika akory zany hoe tsy maintsy hoe sarery ve zany ianao an'le izy no manampy anao fanahy masina ka fa ianao kosa no ahoana ny ezakao amin'le izy. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe fa ny finoana tsara anasa ozy izy dia maty.
dia asao ihany koa izy ny finoanareo tsy misy asa dia asao ianareo ny asako amin'ny finoana zany hoe misy ezaka avy aty amintsika izany manao an'ilay izy ny ezakako hoe ohatran'izao ny fisainako ohatran'izao ny fomba fiteniko dia ezaka rangahy ifetena satria efa ny Kristy Jesosy fa izay rehetra ny Kristy Jesosy ozy izy dia efa nanombo ny fomba filany teo amin'ny hazo fijaliana any Kristy Jesosy ianao mila manombo nofinao fanirianao filanao eo amin'ny hazo fijaliana ianao zany indraindray nge tsy mahafinaritra foana ilay izy fa tsy maintsy satria za anga ny Kristy Jesosy dia za tsy hanao an'izany intsony hoe za ny Kristy Jesosy dia za hiova amin'izany toetra ratsiko izany intsony hoe amin'izany fomba fisainana ratsiko izany dia ohatran'izay ilay izy Andriamanitra manampy anao Andriamanitra manome hery anao amin'ny alalany fanahy masina Andriamanitra manome torolalana rehetra ahafahanao mandeha amin'ilay izy ahafahanao mihoatra an'ilay izy satria tsy misy hoe tsy vitanao zany io fa matoa misy an'izay dia efa misy lalana nataon'Andriamanitra zany ahavitanao anazy manampy anao Andriamanitra aza matahotra an'izany hoe sao dia tsy vitako ty fa mamaky foana tenin'Andriamanitra raisy foana ny fanapa-kevitra hoe efa ny Kristy Jesosy dia omboako ty non tsy hanao an'izany intsony hiezaka rangahy dia mivavaka ianao dia miaplike an'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia izy mitarika anao amin'ny fahalalana rehefa miova amin'ny fisainana ianao dia mitarika anao amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra izay dia mandroso ianao amin'ilay fanarahana an' Jesosy dia mino fa tena hanampy anao izay fandaharana androany izay ovaina ny toetsaina ratsy fa tsy hoentina ambavaka fa na tonga aty ary Bishop Dag na tonga aty ary na mitsangana amin'ny mater ny apôstôly Paoly ka hoe ametra tanana anao hivavaka ao anao ka fa tsy avy aminao mihitsy ilay izy hoe za hiova amin'ny fisainako dia tsisy fiovana io fa mbola eo ihany eo fa mino fa tena tonga saina ianao zao tapa-kevitra ianao hiova amin'ny fanavaozana ny saina hanampy anao ny fanahy masina dia tahiny Jesosy